Faly miarabantsika tsirairay avindray amin'ity alakamisy maraina fa 12 volana oktobra ity ary manona ny fahasoavan'ny tompo amintsika tsirairay avy izay manaraka izao fandarana izao. Alohan'ny hidirantsika ny amin'ny mofonenan'io dia hivavakisika. Ny tompo Andriamanitra mbola vempisaoranao izay satria mbola nitahinao sy nitatanao hatratr'izao anio izao indray. Tompo ny aina fofinaina mavela dia avy aminao ka isaoranay ianao. Isaoranay ianao ny koa izay mitantana ny manjakariva ary mamaly vavaka anay. Ampianary faharetana izahay ao anatin'izany ary aoka hibanjina anao hatrany. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofonainantsika androany dia manao hoe vatolampy famonjena mandrakizay. Vatolampy famonjena mandrakizay nalaina amin'ny Samoela voalohany toko 2:2 manao hoe tsy misy masina tahaka an'i Jehova fa tsy misy afa-tsy anao ary tsy misy vatolampy tahaka n'Andriamantsika. Amen. Matetika isika no apetrak'Andriamanitra eo amin'ny toerana sarotra mba handrisihana antsika nao ezaka lehibe kokoa. Indrindray misy zava-manahirana manokana ataon'Andriamanitra mitsanga mba hizantoetra ny faharetana sy ny finoantsika. Mampianatra antsika hatoky an'Andriamanitra toy izany no azahoantsika fahalalana mazava momba ny sitrapon'Andriamanitra izay ilaintsika indrindra eo amin'ny fiainantsika. Miha-matanjaka ny finoana rehefa mifanandrina marina amin'ny fisalasalana sy ny tahotra. Raha nadà azonao atao ny ho mpandresy raha tandremanao tsara ny lalakalehanao. Tokony hatolotra ho an'Andriamanitra ny fatanoranao ka mivavaha mba hahitanao fahombiazana. Aza manampy maso amin'ny loza manodidina fa miomana tsara hiatrika ny zavatsarotra rehetra eo am-pandrosoanao amin'ny fiainana kristianina. Manakana ary manomeza fotoana isaintsainana sy hivavahana amin'ny mpanetretena sy antsoram-po ary miavaka sy mivavaha makasika ny talentanao. Manantena aminy eo avy feno fahombiazana kanefa raha tsy takatrao ny fahalemen'ny fonao ara-nofo dia ho diso fanantenana ianao. Vao manomboka amin'ny fiainana ianao tonga ny fotoana andraisanao ny andraikitrao. Fotoan-tsarotra eo amin'ny fiainanao izao amin'izao fahatanoranao izao no andro hamafazanao eo amin'ny isan'ny fiainana. Izay fafinao no jinjainao ary ny vonambolena ny vokatra azo. Raha manao ankila-baosy tsy miraika amin'ny zava-panahy ianao dia ho tratran'ny fatiantoka lehibe ary vokatr'izany eo voasakanao tsy hahatanteraka ny andinina amin'ny Andriamanitra ny hafa. Tontolo roa no eo anoloanao. Izy amin'ireo no fidinao, aoka ianao ho endry sy fikitra amin'ny fiainana mandrakizay. Aoka ho mahatoky mandrakariva na dia toa tsy mahafinaritra aza ny adidinao amin'izao fahamehana izao. Mety misy zava-dehibe afonao hoe angamba ankehitriny mba ho fiarovana ny fahadiovan'ny fanahinao kanefa aza misalasala mandrosoa amin'ny mpahatahorana dia hitany ezakao izy ka mahalosoanao avy zato eny. Aza mandao an'ireo foto-kevitra masina inonao sy ny tombontsoanao mba hanomezana fahafaham-po ny faniriana tsy masin'ny namanao na tsy havanao. Nantsoina hiandany amin'ny fahamarinana ianao na mety hanohitra mivantana amin'ireo izay mifandray hety aminao azy izany. Ahoreno amin'ilay vatolampy famonjena mandrakariva ny toetra maha-kristianina anao fa aoka ho mafy orina tsara ny rafitrao. Niraisintsika izany eo amin'ny boky fanahy faminaniana dia aoka ny isika tsirairay avy izao mandray an'izany hafatra izany ho ahy izay mamaky izany ho anao ihany koa izay miaino izany ankehitriny dia aoka ho vatolampy famonjena ho anao mandrakizay Kristy. Ary aoka isika ho vonona mandrakariva ny amin'ny fotoan-tsarotra sarotra ihany koa mba ahafahantsika mijoro mandrakariva sy mifahatra ny amin'ny fanangolen'ny devoly. Dia mirary soa anao hatrany ary koa mandrisika anao hanao ny tsara mandrakariva. Hivavaka isika, saotra anao izay raha ahoana amin'ny izany teninao izany anio. Saotra ihany koa ny amin'ny fampirisihana izay omenao anay dia mangataka aminao izahay
ka mba hijery manokana ny isam-batan'olona zay miaino zao fandaran'izao, ary amboary ny toe-panahiny, amboary ny toe-piainany, ka aoka ianao rery ihany izay vato lampy famonjena ho anay no eo anivo ny zavatra rehetra ataonay. Aoka anay ihany koa hitari-dalana anay amin'ny zavatra rehetra, ka tsy ho very mandeha tokoa zahay satria manana anao, ary tsy alemy fa tanjaka satria ianao no iankinanay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Savior.